teraka fijidehana teny anivon'ny filan-kevitra ambony ny teteza mitana ny CST ireo délégationy fivondronam-ben'ny parlementaire eo anivon'ny SADC izay tariny docteur Eso Ochivia dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fanaraha-maso ny dingana rehetra ny tontosaina amin'ny fametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena no antony izao fijidehana izao ary tafiditra ihany koa ao anatin'ny fanaraha-maso ny fivitianana. Lovaramana-Tsoso Kristy Rakotoramanga kosa no hitondra ny akon'izay. Tonga nitsidika ny filohan'ny filakevitra ambony teteza mita Andriamatoa Rasolo Sodolin sy ny filoha lefitry ny CST Ramatoa Rakotomavoanitra ny délégation fivondronam-ben'ny parlementaire SADC izay nitarian'ny docteur Eso Ochivia. Io tolakandro teny amin'ny birao eny Anosy no nantanterahana izany fionana teo amin'ny rotonta zany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny ezaka fivoahana amin'ny krizy izao fitsidihana ataon'ny ireto olo manan-kajo reto izao. Tanjona hoy ny docteur Eso Ochivia ny anarahana ny fivoaran'ny toetra raha-pirenena eto Madagasikara, ny fametrahana ny fitoniana sy ny dingana rehetra mizotra makany amin'ny fifidianana izay tokony tanterahana amin'ny 4 Jolay ho avy zao. Hotsidian'ity délégation parlementaire SADC ty avokoa ny ankolafikely sy ny atoko politika tsy akanavaka eny hatramin'ireo voakasika akaiky amin'izao crise politika zao. Laza ny eo amin'ny FFKM ihany koa ny délégation natarian'Andriamatoa Eso Ochivia ijerena sy tadiavana izay maromaritra mety iraisana amin'ny fivoahana amin'ny krizy.